Sehatry ny finoana kosa indray ny vaovao nivon'ny fiangonana katolika dia nahato ny fivaignanana masina fanaon'ireo mpino katolika ny nosy vola kely araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ary sy évêque Antananarivo izay fanapahan-kevitra izay mbola ho amafisina mandritra ny fivorian'ny évêque izay ho tanterahana amin'ny fahavalon'ny volana Memo. Ity fanapahan-kevitra ity ho arahantsika miandalana eo ihany ny mety ho toy izay vaovao zay fa ho arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity kosa ireo fitim-baovao hoentina amintsika ao anatin'ny vaovao tapatapana zany. Natolotra ny fitsarana omaly kosa ny olona 5 laza vao panga ho mpanendaka eny Maremasay sy Andranombehivav mpamily iray sendra lany lasantsy. Tena toerana ny farany herinandro lasa teo no lasibra tamin'izany, lasa ny finday raitra roa sy ny lelavola teny aminy. Nataon'ny polisy ny velam-pandrika ka tratra izy 5 lahy ireo mody miazakazaka eny Maremasay. Izy ireo ka raha vao mandeha irery ny olona dia nda ny avy hatrany, mbola misy namana izy ireo ka roa anankehitriny. Mila mailo zany ny mpifankaty mampiaraka eny Masay manomboka izao. Jiola mpiaza antsokosoko tao amin'ny alana Karafantsika no maty voatifitry ny mpitandro ny filaminana kosa nandritra ny fisamborana azy ireo. Voararoy tamin'ny famonoana mpiandry ny ala ao Ankarafantsika izy ireo. Raha ny vaovao dia tratra an'ity mpiambina ity ambodiombo namony gidro izay biby arovana. Izy ireo miaraka amin'ny namany iray hafa izany 3 ireo Jiola. Nalain'ity mpiambina alasary tamin'ny finday kanjo nenjen'izy ireo ity farany ka novonony. Teo nanomboka ny fanadihadiana vokany Jiola roa maty iray Sambobelona. Namoaka note ny 4 aprily lasa teo ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena milaza fa tsy azo atao tsony manomboka izao ny mikapoka na mikazo tanana mpianatra eny anivon'ny sekoly rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara na inona ny antony. Izany mantso ihany fanambarana dia manohitra ny fomba fampianarana ka tokony handray ny anjara tandrify ny tompona ndraikitra isanambaratonga ny avy. Izay mandika an'io note io dia isazy ara-taratasy ara-fitsipim-pitondrana enjana miandry azy ary mety afara ny fanenjehana eo anatrehan'ny fitsarana mihitsy, nanao soni ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Noraisin'ny mpanolontsaina voalohany ny ambasady amerikanina Stephen Anderson teny Andranomena ireo birao mpitarika ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Nambarany tamin'izany feonan'izany fa manohana ny SMM izy ireo amin'ny ezaka ataony amin'ny fampanjakana ny tany-tandalana. Marihana fa ity syndicat-ny mpitsara ity dia nitsangana mihitsy amin'ny tokony hanarahana ny lalàna tsy misy fepetra tamin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Indrisy anefa tafavoaka ny Madagasikara ihany ity farany, na dia nisy IST na didy tsy fahazona mivoaka ny Madagasikara roa be zao aza no natao taminy.